Fantatra moa fa nanafatra vaksiny Madagasikara ary vaksiny izay avy any Inde izay nivokariny ny AstraZeneca niarahana amin'ny fifandraisan-tanan'ny COVAX no nahafahana nahazo izany vaksiny izany maimaimpona. Raha maheno izany vaksiny hoe avy any Inde sika dia mety ho tora-kovitra avy hatrany satria ao Inde dia miakatra hatrany ny olona lavo ny aretina coronavirus. Tsy ndriko tsara ilay hoe olona lavo ny aretina coronavirus satria izay no resahina amin'ny haino manjery rehetra na izany radio na fahitalavitra. Matetika aza dia namoronana anarana aretina vaovao mihitsy hoe variant des Indes, variant de l'Afrique du Sud na variant du Brésil. Resaka vaksiny dia misy ny resaka izay zavatra hita sy naverimberina matetika ao amin'ny tambazotra isan-karazany. Ny anaran'ireo vaksiny ireo toy ny AstraZeneca, toy ny Pfizer, ireo matetika no tena betsaka mpahafantatra. Alohan'ny hanomboantsika ny resaka mikasika ny vaksiny sy ny soa vokatra izany ary ny loza vokatra izany dia tsy afaka ny resaka ny zava-misy anio isika raha tsy miresaka ny zava-misy omaly. Anao jery-todika kely sika mikasika ireo arety mandoza rehetra izay niaina n'ireo olona tany aloha. Ny atao hoe vaksiny aloha dia nalaina avy amin'ny teny latina hoe vaccin izay midika hoe omby na vache izy amin'ny teny frantsay. Farany taonjato fahavalo ambin'ny folo tamin'izany fotoana izany ny vaksiny fantatra amin'ny anarana hoe nendra dia arety mifindra iray izay niantraika tamin'ny omby. Ity aretina ity nifindra tamin'ny olombelona. Edward Jenner, dokotera anglisy iray no nahita fa ny olona mifandray matetika amin'ny virusy omby dia tsy voany aretina nendra mandritra ny valan'aretina. Ela velona kokoa ny olona iray tsy natao vaksiny mihitsy toy izay ny olona izay vita vaksiny. Ohatra vitsivitsy, volana vitsivitsy taorian'ny nanomboana ny vaksiny polio voalohany tany Frantsa tamin'ny taona 1919 dia ny tombo avy ny isan'ny tranga ny voan'ny polio. Tamin'ny taona 2010 tany Lorraine dia be antitra 30 no nodimandry tao amin'ny trano fitaizana be antitra taorian'ny fanaovana vaksiny ny grippe azy ireo. Teo ihany koa ny fitomboan'ny tranga mitovitovy amin'izany nandritra ny vaksiny bahoaka izay niadina tamin'ny areti-koditra tany Filipina tamin'ny taona 1970. Teo ihany koa mitovy amin'izany ihany koa ny fanaovana vaksiny bahoaka tao Inde izay navadika ho anarana aretina vaovao variant des Indes izany mba tsy tenenana ratsy ilay vaksiny. Betsaka ny arety mandringana izay fanesesy teo nefa tsy nahitana na tsy namoronana vaksiny toy ny omby adala na ny vache folle, ny grippe espagnole izay tranga tany amin'ny volana martsa 2790 ka hatramin'ny volana jolay 2790. Teo ihany koa ny pneumonia sy ny choléra sy ny aretina maro izay tsy ho voatanisantsika. Vaksiny avy any Inde no nalefa ny Madagasikara. Izay no vokariny AstraZeneca. COVAX dia firenena 170 ny orinasa izay mitantana azy. Misy ihany koa orinasa tsy miankina toy ny Gates Foundation sy ireo mpisehatra amin'ny fiarahamonim-pirenena izay manjahy anjara amin'ny famatsiam-bola amatsiana vaksiny maimaimpona an'ireo firenena sahirana. Mora tehirizina ao anatin'ny vata fampangatsiahana ny akora avy amin'ny laboratoire ny AstraZeneca. Vitsy kosa ny firenena mahazo ny vaksiny Pfizer noho ny vidiny lafo dia lafo. COVAX dia programa iraisam-pirenena mikendry ny hizara ny vaksiny Covid erak'izao tontolo izao ho an'ny firenena marefo na ny firenena mahantra. Raha maheno izany resaka famatsiam-bola ny COVAX dia naheno ireo anarana goavambe na ireo laboratoire fanaovana fody na ireo farmasia fivarotana fanafody sika. Ny resaka ny AstraZeneca, Pfizer, tsara ho fantatra fa dia orinasa miara-miasa ara-barotra daholo izy ireo. Vondrona iray ihany ny Pfizer sy ny AstraZeneca na koa i Moderna. AstraZeneca dia vondrona fanafody izay avy any Suède Britannique. I Astra dia teraka tamin'ny taona 1970. I Zeneca kosa indray dia fivondronana avy any Britannique. Tamin'ny taona 1970 i Astra dia nividy an'i Zeneca. Zeneca dia orinasan'ny ICI Imperial
chemical industry. Tamin'ny 14 Aogositra 2024 AstraZeneca dia nifanaraka tamin'ny Amerikanina Pfizer nivarotra ny ampahany amin'ny orinasany antibiotika any ivelan'ny États-Unis izay mitentina $5.5 eo. Ny orinasany ny université ny Oxford sy ny laboratoire anglisy AstraZeneca dia namoaka ny alatsinainy 13 Novembre ny valiny vonjimaika tamin'ny fitsapahana ny vaksinin'izy ireo tamin'ny coronavirus izay natao be dia be tany Brésil sy tany Angleterre. Pfizer dia teraka tany New York tamin'ny taona 2019 avy amin'ny fikambanany mpahay simia teraka tany Allemagne izy i Charles Pfizer sy i Charles Eratz izay zanaka praitapo izy ireo. Tamin'ny taona 1900 Pfizer dia nanankarena tamin'ny alalan'ny famoronana Viagra. Raha niakatra hatrany ny olona lavo any Inde dia i Moderna kosa dia mikasa ny amokatra vaksiny fatra 3 miliara amin'ny taona 2022 ary arahan'izy io amin'ny orinasa BioNTech ho an'ny fahazoan-dalana ao amin'ny vondrona Europeanina. Ary izany vaksiny izany dia natokana ho an'ireo ankizy manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 15 taona. Izany hoe raha betsaka ny maty any Inde, ety an-dalany kosa indray ny laboratoire ny Moderna dia hamokatra vaksiny ho an'ny ankizy 12 ka hatramin'ny 15 taona. Tamin'ny taona Desambra 2019 tany amin'ny hôpitaly ny Lübeck any Allemagne dia nanao fanentanana ny vaksiny ny zaza vao teraka zaza mena vava amin'ny ady amin'ny tuberculose izy ireo. Tao anatin'ny efa-bolana dia zaza raika amin'ny 200 ny vita vaksiny. Volana maro taty aoriana dia maro ny zaza maty. Tamin'ny taona 2019 napetraka fa ankizy 270 na 30 ny ankizy izay vita vaksiny dia maty ny tuberculose. Najanona araka izany ny fampidirana io vaksiny ny BCG io tany Allemagne. Ary tamin'ny taona 2019 kosa ny OMS dia nanoro hevitra ireo firenena mikambana mba hanao vaksiny mpianakaviana manohitra ny hepatite B. Tamin'ny volana Jolay 2019 dia nanapa-kevitra i Frantsa fa hanome vaksiny maimaimpona ho an'ny ankizy amin'ny klasy fahaenina. Toan'ireo mpanao gazety sy ny fahita lavitra no namolavola nanentana izany fanaovana vaksiny izany. Taty aoriana dia hita ny tranga fa betsaka ny olona voan'ny aretina sclérose en plaques. Olona 900 no voamarina fa voan'izany aretina zany tamin'ny Desambra 2019 ary arivo mahery kosa tany amin'ny taona 2020. Ary tamin'ny taona 2019 ny voalohan'ny volana Oktobra dia nanapa-kevitra ny ministry ny fahasalamana Kouchner apiato izany vaksiny izany tany amin'ny université ary apiato izany vaksiny izany ihany koa ho an'ny zazakely. Araka izany dia mifanohitra amin'izay voalaza ombenombeny ny zavamisy. Mifanohitra amin'izany mihitsy ny zavamisy satria indraindraina ao amin'ny ainao manjery ao amin'ny tambajotra sosialy ny anaovana vaksiny faobe, ny anaovana vaksiny tsy aterena nefa dia mifanohitra amin'izany ny zavamisy. Tamin'ny taona 2019 ihany dia raha miresaka ny pesta mainty dia nandripaka ny akamaroan'ny mponina taty France. Nandritra ny taonjato maro maneran-tany dia le fitateraka ty aretina pesta mainty ity nefa tsy nisy vaksiny natao. Ny kolera koa toraka izany izay nanjavona ho azy zany aretina zany nefa tsy nisy ihany koa ny vaksiny izay noforonina mikasika zany kolera zany. Toraka izany ihany koa ny aretina ny raboka. Tsy nisy vaksiny ihany koa ny raboka nefa le fitateraka izy amin'izao fotoana izao tsy henontsony. Maro dia maro araka izany ireo aretina izay nifanesy eo, ireo pandémie, ireo épidémie, ireo arety mandringana izay maro dia maro nifanesesy nanomboka tany amin'ny
ady lehibe voalohany, ady lehibe faharoa ny fanesesitio ny aretina hita zany a tamin'ny zavanitranga tatia Fransa ireo miaramila betsaka tatia Fransa izay natao vaksiny fa ny ankamarozan'ny olona narary sy ny ankamarozan'ny ireo tafika zay maty dia ireo zay vita vaksiny. Zay ny resahantsika teo hoe mbola matanjaka kokoa ary ela velona kokoa ny olona zay mbola tsy natao vaksiny mihoatra ny olona natao vaksiny. Arak'izay zany a de hitantsika fa dia betsaka ireo arety mandringana ny fanefisesy teo a tsy nilana vaksiny ary tsy namoronana vaksiny. Raha nisy ireo aretina rehetrarehetra ireo izay tsy nilana vaksiny, manina kosa ry isika no didina no arivava nahoana ary inona ny antony mahafaty ireo olona maro dia maro eto ambonin'ny tany anatin'ity valana aretin'ny coronavirus ity. Inona ny tena ambadika izany? Misy marina tokoa ve ilay valana aretina sa ve ady arabarotra araparafody sa ve noho ilay 5G ny mahatonga izany rehetra izany sa ve noho ihany koa ny geoengineering sa ve noho ny chemtray. Izay indray ihany no resantsika manaraka manasanao tsy hisaraka ary manome fisaorana anao nanaraka hatramin'ny farany. Mandra-pionandray ary